Dia miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika indray isatokantrano na amin'ny alalan'ny onjam-peo zany na amin'ny alalan'ny fahita lavitra na ihany koa na amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera amin'ny internet. Ny solombavambahoaka fetra Razafy tsy mialina no vahintsika atao anatin'ity fandarana ity androany. Vao avy niara-dita amin'ny filohan'ny antokotiko Madagasikara sy ny mpikambana amin'ny birao ary ny filohan'ny sady filohan'ny RMDM Andriamatoa Marc Ravalomanana tany Manjakandriana iny ny tena ny androany dia anisany fakafakatsika eto amin'ity fandarana ity izay dian'ny tany izay fa anisany resantsika ihany koa ny mikasika ny lalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 sy 2025 izay mbola miteraka ady hevitra be amin'izao fotoana izao dia miarabanao Andriamatoa solombavambahoaka tonga soa eto amin'ny MBS indray aloha. Miarabanao namana Joël dia miaraba ihany koa izay ireo izay manaraka ny fandarana dinika ity. Araka nefa natsidika teo Andriamatoa solombavambahoaka vao avy niara-dita amin'ny filohan'ny antokotiko Madagasikara sy ireo mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny biraon'ny antoky ianao androany tany Manjakandriana tany raha ny siosiondresaka eninay sy ny vaovao tonga taty aminay mbola nahitana mpitandro filaminana ny aodiaody manodidina anareo hatreny tsena teny sy ny tany rehetra nalehanareo afaka tantarainao ve aloha ny zavatra nisy tany. Marina tokoa zany Joël satria efa nisy ireo mpitandro filaminana zany ny andro teo amoron-dalana Manjakandriana ary vao nigadona ny filoha Ravalomanana niaraka tamin'ireo mpanarady satria ny tenanay anisan'ny tonga mialoha dia gaga satria vetivety foana teo dia maramila amam-polony miampy zandary ohatrohatrazay ihany koa somary latsaka kely nisy an'ireo zandary dia nanaraka anay teny foana ireo miaraka tamin'ny baton na izy somary eny alohanay na izy somary eny akavia na ny amin'ny ilany akavanana fa zany hoe tsara aloha zany ny fiarovana anay tany tsy nisy natahorana fa ny zavatra mampametra-panontaniana dia hoe mitovy amin'izay tany Soavinandriana ihany nytiako Madagasikara rehefa manao zavatra hatramin'izay ny fironana tiako Madagasikara raha mbola fahatsiarovako dia tsy mbola nanakorotana tsy mbola nisy korotana mihitsy ary tsy mbola atao hoe nitarika korotana zany nytiako Madagasikara zay ny somary ohatrany hoe nahagaga kely korotan'ny olona indraindray zay indrindra matsy ny hafa ny manakorotana dia ilika makaty misy fotoana zany hoe andraikitra amin'izany fanakorotanana zany na izany natsana nefa tratra ny tanjona satria afaka ny fampiresaka tamin'ny vahoaka indrindra ireo tatsaha ny filoha Ravalomanana tao ireo nitaraina mahakasika ny fahasairana na ny mpivarotra izany na ny mpiatsena izany momba ny fahasairana iaina na andavanandro ary tena miatra mitolana mihitsy zany fahasairanana zany tena hoe tsy hita holazaina ntsony zany ny resaka hoe sakafo hoanina androany tadiavina rampitso zany efa mitrosa zany le malagasy manga kely zay hitana tokony sasany eo na le tsy satria fotoanany am'izao fotoana zao efa manomboka mialoha de efa tsy misy mpividy na mbola tsara ary le entana dia jeren'ny mpividy fotsiny satria ny tena mamaika ny olona dia vary ny fotsim-bary fa jerena fotsiny retana de tena miraviravy tanana le vahoaka ka faly izy nahita amin'ny filoha Ravalomanana ary naseho any tamin'izany ny mbola fanantenana napetrany amin'ny filoha Ravalomanana sy hoe afa ihany tamin'ny andron'ny président Ravalomanana. Ianao moa anisany miandraikitra niny faritra iny ianao hoe nioviny antoko zay ny antony hoe anisany mahatonga anao hoe manaraka akaikin'le fiainan'le mponina any amin'iny toerana manodidina Manjakandriana sy ny sisiny amin'izao fotoana izao ve hitanao hoe tena nikirosofahana tokoa ny akabeazan'ny mponina amin'iny moa tantsaha Manjakandriana sy manodidina tena nikirosofahana ve le fiainan'le olona amin'izao fotoana izao indrindra tao aorianan'ny hoe krizy ny fahasalamana izay vao avy nandalovantsika sy mety mbola hitohy indray atsy tena izany mihitsy na ny tatsaha na ny mpiopy satria na ny vokatra tsy misy mpandray andro misy ny any Ambatomanga zay malaza amin'ny resaka fanaovana fromage ao ny tatsaha rehetra amin'ny akapobe na mpiopy na mpamboly araky ny teniko teo de tena mikorosy satria tsy niany irery fa iraisan'ny era Madagasikara mihitsy izany hoe fikorosofahany fa efa mividy zany ary hita izany azonao tsapaitanana fa ny vahoaka rehetra iray manontolo na reetretinareo hoe mbola mba hoe teo atenatenany de efa midina ty ambany aty de natao hoe teo mba atonotony ary natao fivelomany teo aloha teo fa tena efa midina ty amin'ny farany ambany dia tsy resaka hoe miaina ntsony le vahoaka fa miady amin'ny fahafatesana sanatry ny vava le miady amin'ny anoanana fotsiny fa de efa mihinana tsy zarizary ny fianarana moa tsy resahana intsony fa fitarainana zany mba kely atseny izahay mino fa ho hitantsika tamin'ny sariny vaovao zany zavatra zany fa fitaraina an'ireo reny mpianakaviana mitrotro ny zaza kely anankiray nefa ny zanany amin'io fa efa tsy vita ntsony na mamelona azy areo sisy araky ny tegna te manga kely etsy misy manoko poivron etsy nisy nanoko paisy tetsy satria zany anisan'ny vokatra any am'izao fotoana zao de tena hoe tsy mandeha ny tsena tsy misy tsena mandeha satria tsy miodina le teo karena ny mpividy tsy misy maso karena araky ny tegniko teo be de be dia ao anatin'ny akapobe le teo karena tsy miodin'izay dia manitra le vahoaka
nefa ny asa tsy misy. Inona ny antony? Teo ihany resaka covid zany sy ny hoe krizy ihany fa le fomba fitantanana akapobeny hitondrany fitondram-panjakana mihitsy a le politika ara-toekarena no tena tsy mifanaraka amin'ny zavatra takimy vahoaka satria araky ny teniko teo hoe misy ary moa ny orinasa mialatsiny efa tonga de miampita am'izay zavatra na ny orinasa miodina ary a akatona atsona nefa ny mpampiasa vola ampiasany vola eto amitsika mba hisiny resaka atao hoe création d'emploi na hoe famoronana asa mba hampiditra hetra ho an'ny fanjakana zany rehetra zany mifandray daholo a ka rehefa miodina zany rehetrarehetra zany de mandrosy le firenena satria misy ny asa misy ny vola mitikodina ny entana ka mampalahelo le vahoaka tena mampalahelo tena fadiranovan'ny zany vahoaka zany efa raha araky ny lazaina teo matsy de hoe tsy de tena nisy fiatraikany loatra tany amin'ny secteur agricole sy ny secteur primaire izany resaka krizy a ara-pahasalamana ny lalovantsika teo zany hoe tsika mbola ao anatiny zao tsy mazava ntsony ko moa nanisa ny atotanisa am'izao fotoana zao raha to isan-kerinandro de mandeha nonono fa be debeka zany rehetra zany ny famaofao ao anatin'zao olana iainantsika zao a tsy hitanao tsony mihitsy a zay iainana ao anatin'ny krizy tanteraka ny firenena voavy lanina teny anivony anteny miram-pirenena atao anatina karazana sahotaka ny lalàna amin'ny feny teto-bolam-panjakana raiky amby roapolo sy roa arivo nareo moa teo anivony antokotiko Madagasikara tsy nanaiky ny fomba nandanina zany lalàna zany hita taratra ve hoe mety a ahafahana mivoaka an'le krizy a aingakaingana io teto-bolam-panjakana zay ampiarina amin'ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo io raha araky le fomba nandanina anazy tany Andriamanitra sy mavambahoaka voalohany indrindra aloha tiako ambara dia mahakasika ny asa mba omiera zay natao a alohan'ny nandanina ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bola iny tiako mariana eto fa ny atoko ny solomavambahoaka avy amin'ny atoko tiako Madagasikara ny akamaroany zay membre n'io vaomiera io fitantanam-bola sy teti-bola io dia tonga nanatrika an'zany hatrany isan'andro mihitsy ary tena navitrika mihitsy a nandray anjara tao anatin'ny ady hevitra ny zavatra atao hoe mampalahelo any ao anatiny dia didijadiny maro anisa moa ny tena miasa ao maro anisa ny any akilany de zay endrika maro anisa zay indraindray a oentina ihany ko manao didijadina araky ny teniko nefa ihany koa oentina mandikika lalàna satria ny zavanisy dia no ny fatahoran'ny fitondrana sy na tokony miaraka aminy dia fa efa nampanatanteraka ny tenao fa efa nampanatanteraka io teneny koa dia nampanatsona tany amin'ny primature reo solombavam-bahoaka nisy enimpolo teo eo a avy amin'ny tokony fitondrana omena ny toromarika ny terena tena tany amin'ny Brown Prime Ministre mihitsy ny veny raha ny feorenay a dia tany amin'ny Brown Prime Ministre atao amin'ny lapany mazo arivo mihitsy a no nampanatsony reo a mba omena ny toromarika sy ny tsindry rehetra hoe tsy maintsy laninareo io satria efa tsapanao na ao anatin'ny ady hevitra fa misy kosa aloha tena mariny zany solomavambahoaka avy amin'ny atoko ny fitondrana na ny IRD tena hoe mitsikera satria ngamba nefa tena tsy azo afenina itsony a ny zavatra tsy mety a na ny zavatra hita taratra anatin'ny tetibola izay hitanao mihitsy fa tsy hitondra makany amin'ny fampandrosoana amin'ny akapobeny dia tena milaza izy hoe tsy mety kosa raha zao de mety nahazo ny dondatabatra tany angamba na nahazo ny fampatsahivana tany petra tsara fa na mety ina tsy mety a tsy maintsy laniny io ohatrohatran'zay mihitsy zany le endrik'izy tao ka rehefa dinianao zay lalàna amin'ny feny tetibola zay a dia ny zavatra hita ihany koa dia tsy misy an'zany hoe marika ahitanao taratra fa ho avy le relance ny toekarena hoe le fanarenana indray zany a zany toekarena zany satria tsy miova mihitsy fa ohatra ny copie-coller an'le teo aloha ihany a na ena ary misy na ena folo isan-dato amin'ny akapobeny ny tetibola nireo ministera isatsokajiny akoatrany ny ministera ny fanatanjahantena ny fijerina iazy de izao lasa ohatrany hoe satria nisy ny barea ekena fa tsara toerana isika amin'ny resaka hoe fifanitsanana mety fandraisana anjara am'zany fananana eto Afrika zany dia any zany a no antony a nefa tsy lahara-pahamehana tsy sanatria zany tsy tiany fa tia manao fanatanjahantena ny tenako tam'mbola fahatanorana fa zay le hoe fahamaritana ny lahara-pahamehana zay a tena tsy hitan'le fitondram-panjakana mihitsy satria fanapaha-kevitra de fanapaha-kevitra taitaitra fanapaha-kevitra tsy mirindra fanapaha-kevitra hoe rehefa tena tsy voadinika ka mba hitondra marina any am'zany hoe relance izany fa copie-coller an'le teo a de forcine nanao ampandanina azy a de zay moa natonga ny vondrona tiako Madagasikara tsy iray tsy kombakomba tsy ho tompona andraitsaka dia naleo ny safidy a ny voaka de nanao an'ireny fanambarana tamin'ny mpanao gazety ireny
tsy tantaratra ao anatin'le izy ny resaka fanarenana ny toekarena izy ianao anisan'ny teraka-devitra ihany koa akoatra ny resaka fanarenana ny toekarena momba nio lalàna mifeny tetibolam-panjakana io ny fiandrasana ny hoe andeha andoha le apahambola tokony ho alohany ve mifanjakana malagasy ho an'ireo zay niaram-boina tamin'ny krizy ny fanesy teto Madagasikara efa volana vitsivitsy zay no efa niresahana foana iny andriamato solombavam-bahoaka ohatra mbola tsy tafiditra ao anatin'le volavolan-dalàna ihany koa le apahambola tokony ho alohany mifanjakana malagasy iny zany hoe mbola ikatso eo izy hoe zany ny resaka fanonerana ny zay niaram-boina tamin'ny krizy eto amin'ny firenena tonga de tsotra mivaliny hoe le finiavana andray fanapaha-kevitra mihitsy ny tsy ao satria raha nandalo tany amin'ny CFM nanatitra reto tantaratasy zay nitakiny ny CFM makasika ny fihavanam-pirenena mikasika ny resaka hoe fanonerana resaka réparation sy indemnisation nireo le hoe orinasa niara-mony de anisan'izany moa ny orinasa tiako tamin'izany fotoana ary tsy izy rery fa marobe le orinasa sy fivarotana sy atao ihany koa regadra politika misy olotsotra ihany marobe mihitsy zany fa anisan'ny nanatitra izany ny tenanay nanotrina nireo tompona andraikitry ny tiako tamin'izany fotoana dia raha ny teniny tao anivon'ny CFM zay isaorana andrareo fa tena nitsoriny ny azy ny resaka hoe ny anjaranay efa vita miandry sisa averiko indray mandeha ny anjaranay efa vita ozy izy fa miandry sisa ny fanapahana ny décret raisiny eo anivon'ny conseil des ministres ny afahana miroso makany am'zany indemnisation sy réparation n'ireo le niaram-bona rehetra tamin'ireny nanomboka amin'ny taona 2 nandalo ny taona 5 reny fa dia iaraha mahita am'izao fotoana zao raha io voalohany tsy tafiditra tato anatin'ny tetibola mihitsy zany resaka zany resaka Fonds national de solidarité zay nisy fotoana natonga resa be teo lolo kely teo hoe ny fandraisana anjaran'ny fanjakana malagasy ane ka manodidina ny 300 eo ihany fa reo mpiara-momby nantoka no andray anjara à hauteurna 70% am'zany indemnisation izany hoe fanahinina mihitsy le izy tsy teo tonga any am'zany fampihavanana mihitsy raha zao fitondram-panjakana misy izao fa ny eo ara ny tanjony diany hoe noho ny fisin'ny anankiray ao anatin'ireo victime ny orinasa n'andriamato marikaravalmanana dia atao zay fomba rehetra tsy anatanterahana tsy andraisana fanapaha-kevitra didy fampiarana amin'ny conseil des ministres nefa tsy ny filora valmanana reny reny manana niara-pahavoazana tamin'ireny fotoany reny fa be de be mihitsy ny orinasa ny orinasa teo amin'ny tena koron-drano reny moa ny akamarony zany satria fanahinina nge reny zatra organisé be rehefa tsy verina am'izay tsika fa de hoe tokony irositsika am'resaka fampihavanana tokony irosy ny fanjakana amin'ny fanonerana fa tsy ao le finiavana ny antony de voalohan'ireo koa dia ny fatahorana ny atoko tika Madagasikara ny fatahorana ny filora valmanana nefa de manao ny asan'ny mpanohatra ny filora valmanana manao ny asan'ny mpanohatra izay nivony antemeram-pirenena solombavam-bahoaka amin'ny tany demokratika de zay no hitantsika fandratra ary faniny izay manao sosikevitra tsy zay nefa ny andraisan'iny akilany amin'ny fitondram-panjakana azy fa hoe tady anakorotany reto olona reto mitady anao an'zao reto tiaka ohatra aminao raha ohatra ka reny mba nisy ange ny hevitra tsara ny hevitra ao fa ny fanatanterahana ny tsy tao raha ohatra ka nahazo fanampiana araboly isika avany am'ireo mpiara-momby nantoka araboly sy ara-teknika reny oentina miatrika an'zany ady amin'ny covid-19 zany dia nalefa ny fitondram-panjakana ny hoe vatsy tsy injo tosika fameno atreo tsara le hevitra fa atreo ihany fa rehefa aveo ny fomba fitsinjarana azy ny fisafidianan'ireo olona tokony azo ny fangararana mikasika hoe inona daholo nandanina n'ireo vola fanampiana rehetra de namaly tam'izay fotoana zay satria nisy ratification na projet de loi zay tao laninay tamin'ny herinandro lasa iny de nametra-panontaniana tamin'nisitry ny tetibola ny tenako tena ny antemeram-pirenena dia zao no tao anatin'ny lahatenina izy nanao hoe ezaka izahay hitondra mangarara misimisy kokoa am'izao tetibola raiky am'roapolo sy 2 zao volavolan-dalàna zao de ho za hoe tazomiko amin'ny teninao sy am'vavanao anao ndre minisitra satria ohatra ny andry any izahay teo aloha teo makasika andreny fandanina tamin'ny reny vola be nomeny ny avany ivelany sy mpamatsy vola reny de zao ny navalina fomba ahoana ozy no alalako zay fandanim-bola nataon'ny ministera amin'ny fahasalamana zay ny valy teniny mino avao mety ho azotsika asa raha tany ny MBS nareo misy télé hafa reo fa zay ny navaliny ary somary gaga ny tena hoe aiza ny fomba alalanay zay nandaniny ny ministera amin'ny fahasalamana ny vola zay tetibola natokana ho azy nataony tatsy sa nataony tatsy fenao hoe ministera ny fitantanam-bola sa ministry ny sport tsy tokony izy fe nitatsy na fifandraisana anatin'izay le fanaraha-maso na suivi ny contrôle ny resaka hoe tena tato marina ve sa nisy nafindra tary le vola sa nisy natao tatsy zany tsisy fantatry ny vahoaka malagasy fananana imbonana any fa tsy fananany mpitondra ny fireneny ary nytrosa ihany koa iarahana amin'ny baby io
ka zany zavatra rehetra zany satria mbola atao anatin'zany koa nisy volambolandramina 42 millions de dollars ihany koa vony lanina teo de zay moa na tonga nay nitaky hoe mbola ibabotrosa fanampiny ray zany nefa ny teo ara tsy fantatra akory ny tena nampiasana azy toy ny reny hoe 44 fitopolo tsy tanonga izy ny lanany reny fa teto amin'ny vilany nandehandeha reny teto ny ady ny tena natao fa tsy tany ambanivohitra 44 Toyota nisan'ny farany lafo reny tomobily reny fa de reny fa tsy azona atao ambulance na tsy azona atao tsy fantatro mety tena tsy eo am'mpanatanteraka fa de zany zany a natonga nay sarotiny tato am'tiky Madagasikara nametraka an'izany fanontaniana zany efa valiny de tena mialatsiny tena hoe mampime araky ny teningonao teo ministera fahasalamana ka dia manatena fa mbo tonga saina fa tena sahirana le vahoaka araky ny teny hoe tany amanjakandrina tany astovy ny zavatra iaina ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao dia anaty fahasahiranana lalina tena lalina ary very fanatana otra ny valala voatango ny vahoaka malagasy na de zany ara ny zavatra misy am'izao fotoana zao a ohatrany hoe mbola misy fietsika somary mampametraka fanontaniana ihany ohatrany hoe ny fanakatonana orinasa indrindra moa fanakatonana ny orinasan'ny Flotolo Mar Karavalmanana vo tamin'iny herinandro iny a nitsikaritra fa nisy nakakoa ny tanin'ny orinasa Tico any Fianaratsoa vahaolana ve zany mazava azy moa tsy vahaolana fa inona ny fomba tokony hoe hiatrehana nyreny zava-misy reny andre matoa solom-bavam-bahoaka zany ao anatin'izao hoe fotoana hoe tokony amronana asa tokony anampiana ny orinasa malagasy anefa zany zatra misy ny ratsik'anandre teo eo a satria ny mampalely mantsy de ny vahoaka malagasy zany a tena tsy miraika amin'ny olana hafa akoatry ny orapany androany de manao zay daniny kibony a ny fitondram-panjakana ary manomboka misy ary a ny atao hoe fitenenana ao anatin' zany sampandrarahany etra zany sy ao anatin'ny ministera ny tetiboly satria isika mazava ho azy manana fifandraisana any mba manana mpiara-mianatra tany aloha tsy lozany havana sy ny rehetrarehetra any am'ireny sampandraram-panjakana reny zany eo amin'ny administration fiscale ny zavatra ny fampiresahana tam'ireo zany satria araky ny kely mba fantatra ihany koa dia voalohany indrindra aloha makasika ny orsako moa satria raha eo anatin'zany a ny olan'ny triple E sy ny atsozay a atao aminy sy ny vondrona tiako zay efa fantatra mazava fa nisy convention natao teo am'ireo orinasa roa ireo a mba andraisan'ny orinasa triple E a ny activité ny vondrona tiako zany hoe tsy misy zany a le atao hoe règle de solidarité araky ny voambolana ampiasainy reo a technicianina sy manam-pahaizana ao anatin'ny resaka zany fiscalité zany tsy misy le atao hoe règle de solidarité satria zao entité roa samy hafa reo ray aloha voalohany zay de ny faharoa raha ny zavatra tena atao hoe mission principale ny administration fiscale dia le tenenina amin'ny teny frantsay hoe collecte optimum na recette tsy zay nefa ny zava-misy fa fanakatonana ny misy a orinasa miodina fanakatonana orinasa mampiasa olona manjatony fanakatonana orinasa malagasy dia ny fiatraikany a satria misy asa manjatony ao a mivantana ao anatin'zany orinasa triple E zany izay tsy misy idirany ny orinasa tiako itsony ekena hoe ny tany ny trano zay ihanyny tiako no ampiasain'io fa efa nisy ny fanarahana zay mazava araky ny lalàna mihitsy dia alefa le atsojay zay re tena inyko hoe efa manomboka am'teniny ao anivon'ny sampanarahana etra reo inspecteur ny impôt reo contrôleur reo tompony andraikitra hoe tena tsy rariny kosa zao hoe ary mihina fa orindrinao reo mety ho sary io iteny satria hitanareo fampiasa-panjakana izy a mena ambaniny mena fa mbola ho avy ny fotoana mino a fa ho avy ny tenenandreo olona reo hoe tsy zao kosa tafa ohatry zao filambaniny zany ary tena filambaniny sy atsojay le atao ka zany rehetrarehetra zany zany a mampametra-panontaniana hoe satria ve malagasy satria ve tsy malagasy le izy fa mpanao politika mpanohatra nefa mamorona asa mandray ny vokatry ny tatsah vokatry ny piopy amin'ny alalan'ny ronono de fahavoazana ho an'le toekarena teraka fahavazana le ho an'le faritra izay isiny le orinasa zany rehetrarehetra atao zany ka mba miatso any mitodika amin'ny fitondram-panjakana ny aminy hoe atsaro rea atsaro le atsojay atsaro le fanapaha-kevitra politika manana teknisianina may maro isika raha misy ary efa nanaiky ange groupe tiako e raha ny fahalalako azy zany reko tam'ireny le anarana tena hoe de misy ny trosa zay hoe asana 500 na 700 miliara ariary vonona andohan'zazy raha ohatra ka raisin'ny fitondram-panjakana ny fanapaha-kevitra décret au niveau conseil des ministres hoe fanangarana n'le fanokafana an'le hoe fonds national de solidarité izay andraisan'ny fanjakana anjara 300 ho fanonerana andreo olona reo ka dia fanonerana ndreo le victime rehetra tao zany zany tena mampalahelo am'le izy satria inona reny tikitena hoe lasa politika ny zavatra rehetrarehetra eto amin'ny firenena nefa ny fahasiaranantsika efa tsy mba hoe
aloalika ny ranobary fa tena hoe efa atenda efa difitra hatramin'ny orona ara manao zay tsy hahafaty azy fotsiny sy efa zara raha mihinana le vaoka malagasy a ka dia manantena fa mba iova famindra ary ny zavatra ataoko hoe mba fa tsy miteny hoe isaorako ny filoham-pirenena fa zay vao taitra nanome dimy herinandro an'ireo minisitra nandonda tabatra ohatra ny taitra ny olona atao tsy mba taitra taitra rery ka de ho hitatsiny ira afaka ray volana maherikely eo zany anona indray fanapaha-kevitra raisina be de be zany zavatra ataoko hoe tsy manara-dalàna fanitsakitsahana andalam-panorenana tsy fanajana ny resaka torobaritra mpanjakany reny raha mahita ianao venao nga mahita fa kinamanamana daholo nge manao an'ireny zavatra reny ny kinamanamana daholo mandehatsy ny resaka lavanilina ny resaka fanapaha-kevitra ray sy ny filoham-pirenena mikasika ny orinasa sirama fotsiny raha tany tomasiny izay ny aona tamin'ray reo olona tompona andraikitra reo hoe reo mpiasa atao anivon'le orinasa zay miteny tonga de nyroahana teo eo azo porofony zany nandalo tany ny filoham-pirenena ahodiny zareo dans le vide fotsiny ny machine mba ho tsembotsemboka de filoham-pirenena tsy mahita de ohatrany miodiny zary orinasa sirama sy volana tsy nandraisakarama mampiasa ny sirama ary ny tena olana tsy sirama intsony fa nomena olona tsy miakina ny privatizena raha zay ny mahalaza azy tsy narahana nefa ny fombafomba hiprivatizena azy de iza ny victime ny mpiasa ny orinasa mpanjakana zany ny fomba hitantanana ny firenena am'izao fotoana zao ka rariny raha miteny izay zay ny mahasolo mavamboaka anay zay ny vidiana vahoaka anay ka dia araky ny teniko teo manantena fa mba ho misy horaisiny ny mpitondra fanjakana izao teny sy fitarainana oentina izao ampitaina ihany aminy fitaraina ny vahoaka ndresanao ihany le resaka dimy herinandro moa teo raha ny lojika ny fanarahana ny fihetsiky ny fitondram-panjakandratra zay de tokony isy ny fanovana ny mpikambana eo anivon'ny gouvernement tasina rehefa mitsidika ny taona vaovao eo efa zavatra miseho foany zay tamin'ny farany teo moa ministra vitsivitsy ihany ny soloana atao anatin'le gouvernementa mety ho vahaolana ve ny fanovana mpikambana eo anivon'ny gouvernement sa ahoana ny fomba fijerinareo anivon'ny antokotiko Madagasikara indrindra nareo solombavam-bahoaka eo anivon'ny collectif des parlementaires inona ny tokony hiatrehana zany io taona vaovao io mety hoe vitany hoe fanoloana mpikambana vitsivitsy eo anatin'ny gouvernement ve mba ahafahana mampivoatra kokoa le firenena sa izy ny tokony lalaka le andriamanitra solombavam-bahoaka raha hiteny hoe tokony hosoloana ny mpikambana amin'ny gouvernementa olazay sasany ray hoe mitady toerana ireo nytiako Madagasikara tsy mitady toerana mihitsy mpanao politika atoko matanjaka mahandro fifidianana tsy andray anjara amin'io mino fa tsy andray anjara amin'io mihitsy raha hoe sendra misy ny fisokafana ohatra mbola tsisy resaka tsy andray anjara amin'io zany ny atoko tiako Madagasikara zay na tsy zara amin'ny filoha nasionaly de za suira amin'ny zavatra lazaiko hoe tsy andray anjara amin'io ny atoko tiako Madagasikara faharoa de hoe inona ny hoe tokony atao hoe tokony hosoloana tokony vanany mpikambana sasany ao anatin'izany gouvernement zany za koa mahita fa na hosoloana io fa ny fiarahana ny toetsaina amin'ny akapobeny ananan'ireo satria vovonana ny miara mitondra ao zay vovonana karazana hoe raha resaka hoe mariage le izy dia mariage d'intérêt dia tsy mirindra ny fanapaha-kevitra ao asa na lelohany mihitsy ny matsatso fa feno manam-pahaizana any eo Joel le hitanao tolo ny diplôme an'ireo rehefa tonga tamin'ireny soloisy fanoloana mpikambana ny gouvernement teny tonoana ny tatsy nivoaka tany France mivoaka tany États-Unis niofana tatsy sy teroa jerenao nefa aiza ny vokatra sandam-bola malagasy oarina amin'ireo le vola vahiny de tena totongana ny orinasa tsy misy miodina olona zany taraina sy miantso anay zany manana nettoyage orinasa mpanao fanadiovana any amin'ireny orinasa reny mandroaka mpiasa raha 5 ny mpiasany enina sisa zay alenao rehetra mivarotra mitaraina toy ny hitanay tany manjakandrindra tsy misy sehatra mandeha am'izao fotoana zao akoatran'ireo manana monopole izay atao hoe ny angarana ary reo orinasa efa lehibe zay manao ampimamba ny arenany malagasy ny are-pirenena na arena kibony tany io na arena an-dranomasina io na dia ny fanampitehana ny orinasa malagasy sy ny laingalainga madinidinika amin'ny famparatenana tsy tanteraka be de be ka na hosoloany io na isan-kerinandro ary hosoloany vola lany fotsiny satria rehefa misy installation na ministra vaovao misolo daholo na ny staff misolo ny sasa mobilier hoentiny sasamodony hoentiny sasamody ny ordinateur vao mainka raha vola mivoaka fotsiny fa le toetsaina amin'ny akapobeny famaritana lahara-pahamehana zay fotsiny amin'ny akapobeny ny tsy ao mihitsy dia ozy le fiteny tatato hoe nresaka mibetsaka ny fanatanterahana tsy misy dia be de be nge reny mino fa nanantsika sary sy tahiry reny zavatra nampanantenaina tamin'ireny fampelezan-kevitra reny ananatsika tahiry makasika ny atramin'ny efa nipetrahany zao filoham-pirenena zao zay tiako no milaza azy fa efa atao hoe 7 taona mitovy amin'ny tondrany filora valomanana 10 taona nandritra ny teteza mita efa tokony nisy traika efa
roa taona zao a mananika ny roa taona ny fitondrana am'zao hoe na voafidy azy ataoko hoe entre guillemets fa de ino moa nisy olana fa de nangina ny tiky Madagasikara nanajatena nandefitra ny filora valomana fa hoe fitotoana ny tondrana tokony efa misy le traikefa tokony isy le fahamatorana ny zavatra hita nefa de tsy ao mihitsy zay fahamatorana zay tsy ao le famaritana ny lara-pahamena fa rehefa mahita vahoaka de mampanatena mikisaka kely mahita vahoaka de mampanatena hatramin'izao io ary ny tena mahagaga dia le deux poids deux mesures ao anatin'ny fanapahan-kevitra zany miamitranga isan'andro ary ny ady mangatsika ke efa renay daholo entre ny mpikambana ao anatin'ny vovonana io rena iny zany anivony antemera-pireneny fampetsarambelatsy mibetsaka ao anatin'io zavatra io zany rehetra zany antony reo anivony antoko maro anisany tianao resahana reo atokony fitondrana miaraka amin'ny fitondram-panjakana hitanao am'ireny resaka sénateur fa nandrotsaka nge ny atoko MMM nandrotsaka ihany koa ny atoko TGV zany de fa marikina atao hoe tsy firaisakina de any ambadika any samy manao ny ataony samy mikotikotiny reo le mpifidy vavetiny tima nefa ny tima efa nilaza fa tsy andray anjara am'zany fifidianana kitanitany kitotoa tsy vonona zany hoe tsy fotoana mbola amin'ny fanaovana azy satria mbola betsaka ny tsiampy reo mpifidy vavety zany rehetrarehetra zany mitambatra ao daholy tsy misy tsony le fitokisa amin'ny vahoaka an'le fitondrana hoe atafavoaka an'le firenena anatin'le fahatrana ave araky le nylokalokana tam'le fampelezakevitra sy voaingana teo lolo reny ka dia mampalahelo le vahoaka malagasy fa tena mitrongo vahoomana tena hoe raha omby de nyrokahatra inona ny mety fanantenana amaranasika fandarana andriaman'olom-bavombahoaka inona ny mety fanantenana miandry an'le amin'ny 3 sy 2 arivo ve sa inona zany no fomba hiatrehan'ny mpanohitra indrindraindrindra ny zahatra misy am'izao fotoana zao ny asa ny andraikitry ny mpanohatra sy ny adidin'ny mpanohatra de mazava ho azy milaza zay tsy mety araky ny fomba fijeriny sy araky ny fomba fahitany azy ny fitantanany ny mpanatanteraka fitondrany ny raharaha-pirenena ary fanina ihany zay miteniko ambety teniko matetika hoe izay nge ka ary fanina ho anareo ary manampy anareo ihany satria nefa tsy avela miteny ary nareo ka zay indrindra ho avy am'izay mihitsy raha milaza izay fa tsy tomombana nefa zarana vatsitsinjotatsy mitosika famena inge ohatra ny namanareo daholo ihany nomeny président fokotany zay nitendrenareo zay président fokotany tsy voafidy nefa ministre intérieur efa impiry zay napatsy azy ary efa namaly izy efa mpikarakarana efa andala ny fanatanterahana zany sika tsy mila tetiboly zany fa de zao mienahena inona ndray nompoka tarina raha écran plat zany ny zava-misy tokony fantatry ny vahoaka zany ary ny vahoaka tokony sahitako hoe mba tanterao rery le zavatra nampanantenainareo raha iny ny fokotany dia ny zavatra rehetra hoe ahoana manana fanatenana ve isika am'izay ara verenako nyfanotaniny ihany tena mialatsiny fa maizina ny faravody-lanitra tena raha zao zava-misy zao de mbola vo miditra amin'ny tunnel isika ao ampivoan'ny tunnel isika am'izao fotoana zao maizina mihitsy tsy misy hitanao mangirana mihitsy mahakasika ny hoe relance fandresana amin'ny plan marshal ny olonangira nisy plan marshal nisy fepetra be debe narahany nisy vola be nomeny amerikanina betra tamin'ny mianatra histozio mantsy taloha zany namety tsy de tena misy atsipriany ary mena ny Europa nomeny amerikanina vola fa nisy fepetra tsy averinareo makaty mivokatra zao fa ny atsika tononona vava ny plan marshal ny akoatra zay tsy nandre teny tsony anao na ohatra ny silakoara plan marshal niny ary tsy hitanareo taratra tany anatin'le tsy misy zany hoe oampina ve ny orinasa mba anao recrutement na anao famoronana asa ho alefahana ave amin'ny ampahandreny le karazana etra sy aba reny mba hoe ampidina ny vidinetana aprisiana ny fanjifana mba hoe ampitombo mivokatra de mba iodina ny orinasa satria mifandray zany rehetra zany am' resaka toe-karena za tsy pahay toe-karena fa notion kely mba nananana tam'ireny tronc commun reny de mba nianatra économie kely nandritry ny rotoana fa tsy ampy oentina fa mba manana fahalalana kely araky nyteniko teo de reny tsy misy ajaina fa nienjehana isaky mihetsika de mpanohatra lazaina fa hoe tsaroko zay anankiray teo ny tena nampalely koa tao anatiny de mahakasika anatsira be nomenatsiny tam'ireny satria milaza izay hoe ny zavatra tsy mety anao tatitra izay ary zoanay sy adidinay zany milazan'le hoe zao ny tsy mety araky ny teniko teo fa satria reo le solom-bavam-bahoaka IRD dia mikombona vava raha misy tsirairay raha mitady hiteny de tonga de tapenam-bava interdit d'antenne misy an'zany reo namandreo ary mihina fa efa renareo zany zavatra any nefa tokony hoenonareo reny fanampinanareo nge reny ary faniny reny samylaza ny zavatra tsy mety fa de ao dia mifanafy keloko ao de ao de mifampiaro ao de zao mivokany mahantra le vahoaka de nenjehana am'izay mpanohatra hoe misy ny gazety milaza fa tsy sa manao tsony fiteteza-paritra reo le solom-bavam-bahoaka timma
raha aloha sady tsy avela sakanana reo le solo mavoaka tsy hanao tatitra tsy avela hiditra anaty fananan'olo tokana de fironona indray ny hoe nareo tsy manana solom-bavavahoaka eto tsy manana solom-bavambahoaka eto am'le toerana tany Atsirabe ka sady manana solom-bavambahoaka na 1 na 2 na any hatrany iny ty misy any dadamody no sady misy sénateur nefa ny asy ve moa zay ao Atsirabe dia fironona daholo tsangatsy amanorana araky le misy fomba fiteny rehefa tiana hovonona ny alika de alazaina faharomotra zay ny hitako fa zava misy eto am'ty firenena ka tsy manatena mihitsy hoe na iova fahazato faharivo gouvernement io mila miaino ny mpanohatra ny mpitondra ary ny tahotra amin'ny flora valomanana ny mahatonga azy tsy hanatanteraka ny zavatra rehetra fa voasoratra na tany amin'ny feuille de route na ny atao amin'ny fanarahana lalàna amin'ny akapopen'izay tokony arahana ka mahatonga indray hoe gouverneur mandidy sy manapaka fotsiny tsy misy mpanaramaso tsy misy mpanolontsaina paritra zany nge fa endrika fanitsakitsana lalam-panondrenany tendritendrena dao zay tianao tendrena tena hoe mahavalalàniny mampiteniny moana le izy namana Joël ka dia araky ny tenina moa fa tapitra ny fotoana ka de isorana tamin'ny fandraisana sy tamin'ny fanasana fa raha ny resaka tokony atao na maraina eto ny andro ara ilazana zavatra tsy mety ka dia manatena fa mba hoenono ny mpitondra fanjakana izao atao hoe tsikera hoentina manavitra n'le firenena zao fa tena mahonena ny mijery mivahoaka malagasy makasitraka tamin'ny fanasana namana Joël eny ary de makasitraka anao Andriamato fietra razafy tsy mialina mpatsirina solombavan'ny mbahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny atokotiky Madagasikara tao amin'ny boriboritany fadimy ianao teto Antananarivo renivohitra de makasitraka tsika rehetra ihany koa tany atokantrano nanaraka ny fandarana de mametraka ny veloma mahafinaritra indray tompoko klasy sy tompoko vavy